amin'ny fifehina lehibe no ansoina totokatranotsika indray ny amin'ny zao ny Joa. Manoso totokatranotsika indray ny ambassadeur-n'ny Joa Elia. Tondra ny fampianarana larana fafiny moa zany ankizy indray ny fahavalo na ny numéro 8 zany. Falifaly indray tsika tia mitondray ny fampianarana androany, somary lavalava koa ny fampianarana androany fa elaela tsika tsy niona tsy nifakety fa 2 volana zany zay tsika tsy niona dia fampianarana aloha zany iarahantsika indray ny misao inoko sady fefa samy falifaly taontsika miaino an'izany teny zany ravoravo daoly anaraka ny fampianarana indray ny amin'ny zao. Merina ny fiarabanantsika rehetra indray totokatrano tena koa ny ambassadeur-n'ny Joa Elia no mandroso totokatranotsika ary amin'ny fifaliana sy ny firavoravoana lehibe mihitsy no iarahantsika indray ny amin'ny zao zany. Tsy nomena ny frantsay na ny hafa firenena na anglisy na malagasy na afrikanina ny dito folo fa natokana ho an'ny Israeliana rery ihany ampiana soina zany le hoe izay fa ataontsika hoe fa natokana ho an'ny Israeliana rery ihany dia mba manovan'io zany le teknisiana vetivety amin'izay dia azon'ny olona tsara mihitsy zany hoe natokana ho an'ny Israeliana irery ihany zay zany. Dia mba mijery mesazy kely teknisiana fa misy mesazy kely vetivety kely avako amin'ny teknisiana dia mba mijery kely ange ty mesazy ty fa neo mba tsy tenentsika amin'ny olona fa mba tsika samitsika ty any mifampiresaka zany hoe ino moa santionankely moa zany hoe hoenina azy zany toromarika zany dia toromarika mahafinaritra le izy, mahafinaritra be le izy ho antsika totokatrano. Dia hiditra avy hatratsika amin'ny ozy ny teny frantsay hoe le vif du sujet, zany hoe trany dia ao amin'ilay tena le hoe antondresaka zany no resantsika avy hatrany. Inona le antondresaka? Ny dito folo sy ny lalàna mosety koa dia natokana ho an'ny zanak'esy rery ihany ary tena tsy misy ankoatran'izay. Ohatra resantsika le izy ty zany dia fampianarana ho an'ny olona rehetra izay manery ho any amin'ny lanitry ny fanahy rehetrarehetra izay te hiverina ho any amin'ny lanitry dia faly be miaino an'izao fampianarana zao. Dia izay mihitsy ny anomezana azy antsika hoe ino tsara angeny teny vakitsika ny boky ao amin'ny boky indra moa zany Exodosy toko fa efa namena tony fa tena amafisina tsara amin'izay le izy satria efa tsy haitso izay hafarany ty tantaranareo ty na ahoana ty ny ady efa tsy haitso izay fiafarany fa teny efa miomana ho amin'ny fandevasana bomba nucléaire daoly zao tontolo zao ary tena efa mifandraona teny efa tsy vita mifandraona efa efa mifandefa mihitsy iny mandefaka bombabomba tsy haitso ny hafaran'le izy fa aloha eo avotana izay mbola azo avotana aminareo olombelona aloha sisa fa teny ny dada iavasy eo soa io tanteraka io dia tsy maintsy manavitra farapara ny Elia izay mbola te handeha ho azy tsy te handeha moa zany dia tsy olana zany fa dia efa tatazo eo ny vokatra ny mahazo anao zany. Exodosy 19:5 hoe tena ny Israeliana rery ihany no mihinana izy ity zany dia tsy tokony hidiranao mihitsy zay tanitandrina dito folo zany dikan'izay dia mitsipy any amin'ny hery daholo satria tsy natokana ho anao zany lalàna ahoana moa nefa anao niditra tao zany. Dia zany ilay fantena hoe naniny ianao niditra tao, iza napiditra anao tao dia ho azy matsapa-tena zany hoe tsy mety nataony dia mivoaka aingana dia aingana miala amin'io fiangonana mpitandrina dito folo io, misaraka aingana dia aingana amin'io mpitondra fivavahana mpitandrina dito folo anao io dia manatona ny Elia zao henonareo zao ny feony ary io ny tarehiny io azy mijery ty dia mahitana amin'ny internet sy maro samihafa io ny atao hoe Elia io ny raha ny Joa dahoary izy misy teo Exodosy toko 8:20 afakely izy na zavatra fa no miseho ato nazokely aloha fa tena zavatra fa no miseho ato. Exodosy toko 8:20 zay atsehaseho amin'izay ary Mose niakatra ho amin'Andriamanitra
dia niantso azy avata ao an-tendrombohitra nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Mipetraka mihitsy izany teny eto fa natokana ho an'ny taranak'i Jakoba sy fanambarana omena ny zanak'Israely ity resaka mandito ity izany. Hoe tsy azonareo idirana ho an'ny hafa firenena. Ny atao hafa firenena dia ny anglisy, ny amerikanina, ny frantsay, ny malagasy, ny afrikanina, ny sinoa, ny japoney. Reny hafa firenena ny fiantsoanan'ireny. Fa ny tena tompon'ilay teny araka ny voalaza eto dia ny zanak'Israely na ireo Israelianareo na ny taranak'i Jakoba. Dia zareo Israeliana zany resana zany. Ianareo rehefa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny ilatsy ny voromahery sy ny napakanesako anareo aty amiko, koa ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakotra soa amin'ny ohatran'ny fiaina rehetra ianareo fa ny rehetra. Eto zany ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe raha hitandrina ny fanekeko nareo, ilay asiana mitandrina azy nefa rehefa hitantsika fa ny zanak'Israely sy ny taranak'i Jakoba. Mazava be io. Dikan'izany izay malagasy na frantsay na anglisy na sy mitonatona nitsy atao efa nandika lalàna ary efa mpanota izy ny dikan'izay. Mazava tsara io teny io. Jeotsikina moa ilay fanekena. Izy io dia rikatra amin'ny Deutéronomia fingavana izy. Deutéronomia dia amin'ny karoko ato fa manjary mitady ilay be tsika zany. Makasa baiboly indray raha vao ohatrany hoe fa ty fa elaela ty tsy nampiasaiko mihitsy ty angamba izy nalelo kely be anahy mihitsy hoe ahoana kosa ndre Elia dia tsy mba nampiasainao mihitsy dia le sokafantsika zany izany ngako ny boky malahelo dia tsy haitsika aloha zany zay eritretin'ilay boky fa ao amin'ny aiza moa iny tena mila karohana kely ndraiky koa za koa rehefa tsy matadidy any tiako hoe dia efa ahoana moa zany izy teo le hoe enomeninareo ny aiza tokoa moa iny aiza iny rova za koa ty fa ela be tsy nikitihana n'itony baiboly tony tandre milalana sy nididy tsy tia mihitsy nisy ka dia le hoe dia nomenareo ny fanekena dia ny didi folo izay mihitsy ilay soratra ao tsy tadidireo koa ve zay loza fa tsisy mahatadidy tsony tsika rehetrako za koa ty tsy mahatadidiko mety ho tadidiko ihany foka aloha hoe tsy avelatsika raha tsy hitantsika izy mihitsy izay io ary fa hitantsika Deutéronomia toko faefatra andininy fa 3:10 zay hitanareo fa tadidika any rehefa elany io Deutéronomia 4:13 rova koa tamin'iny tena ohatrany tsy namokatra ianao tamin'iny tena tsy namokatra ianao tamin'iny ndao ary io izy nareo hoe angavy hoe ianao mampianatra samby resaka ka mahafinaritra mifampiresaka rehefa mampianatra tanao mpampianatra tsy maintsy miresaka amin'ny mpianatra mba hiditra tsara ny lesona dia ohatr'izany koa izy io fampiresaka tsara dia miditra tsara amin'izay nareo tsy miteny hoe masika be zany Elia zany tsisy azy zany fa Elia zany entitra be ny marina tsy mety manaiky zavatra ratsy mihitsy izy dia nambarany taminareo ny fanekeny izay nandidiany anareo arahina dia ny didi folo ka ilay fanekana ny fampiresana re boky ny Exodus io zany dia ny didi folo sy ny lalàna amin'ny Mose io zany ilay fanekeny io zany le hoe ny zanak'Israely no mitandrina io fa tsy azo tandrema malagasy tsy azo tandrema ny frantsay ny anglisy ny rosianina ny amerikanina ny japoney fa reny hafa firenena tsy mahazo mitandrina an'io namafisiny zany dia izay mantsy le hoe tsy nomena ny hafa firenena io namafisiny zany ao amin'ny bokyny salamo nangeno tsika anety salamo 147 19-20 izay moa zany ry rova salamo 147 dia hoatsika je eno ndraiky ny teny eto milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny tamin'ny Israely tena mahitsy be mihitsy le teny ary tena be impressé ohatrany basy mitifitra any fahatry ny Russie sy ny Ukraine hatrany dia
miaraka amin'ny jumelle. Ay ohatr'izany koa ty teny ity, milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny tamin'ny Israely. Zany hoe mialanao ry malagasy, mialanao ry frantsay, fa raha mbola mitandrina an'izany ianao dia mpandika an'izao teny izao ianao, mandika ny lalàna ny dikan'izany. Ny 20 mahitsy be mihitsy ny teny, tsy hinanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy, ary ny fitsipiny tsy fantatry ireny. Mahitsy be mihitsy ny teny, tsy fantatry ireny ny fitsipiny. Manina ianao no nafantatra fa antena apetraka aminao Zemieny sy mandray any Eliam zao manirana azy tontolo izao, maninona ianao no nafantatra ny resaka didifolo nefa ianao tsy Israely ihany. Zay ny pirofo fa mpamosavy nampianatra anao an'io ary mpamony ny fananao hitsipy any amin'ny elo. Devoly no oranao an'izany sary zany, zany hevitra zany avy any amin'ny devoly zany manorevitra Elia hoe miala tany amin'izay andao anaraka ny Elia. Manarahany Elia nareo, ho an'izay hamonjy ny fanany rehetra dia manarahany Elia. Io Elia io tanareo io mahafinaritra be zany Elia zany, tsara zany. Devoly ihany tsy tehany io satria mandrava ny asany ary mamoaka ny olona hiala ao ambanin'ny fahefany dia tsy mazaka mihitsy ny devoly. Zay no mahatonga azy manaratsy ny tena izy. Ho adverserany ve tsy ho aratsiny dia mino an'ilay fanaratsiana tokoa ilay olona fa mananatra Elia hoe efa aza miditra amin'izany tsoa fa devoly tsy maintsy manao an'izany, asany io. Fa ianareo ilay fanafananareo sy ny fanavotany eritreretina amin'izay. Lozika ny devoly tsy maintsy manaratsy ny Elia satria mpamonjy olona dia tsy maintsy aratsy ny devoly. Io zany aza mety miainao izay tsoa fa lasa mivadika devoly ohatra ny devoly ihany ianao farany nefa mba olona ihany. Dia zao ny teny anankiroa milaza fa tena tsy natokana ho an'ny malagasy na ny frantsay na ny anglisy na ny amerikanina na komorianina na sinoa na japoniana na australianina na arabo, zany didy fosy lana Mose zany fa natokana ho an'ny israeliana irery ihany. Raha vao nanohitra an'izay teny izay ianao zany hoe tandrana io didy folo io dia mpanoty ianao ary mpandika lalàna, satria lalàna amin'ny teny hoe natokana ho an'ny israelianina. Ianao ny tsofotsofoka atao mpanoty ianao mendrika ho atsipy any amin'ny elo mihitsy ianao. Zay aloha zany ny sary ray voalohany zay hoe mpandika lalàna zay nanao an'io. Ka le hoe inona le fandika an-dalàna io nataonao io, ary ny atao hoe mpandika lalàna atao hoe mpanota zany. Ora fa ankehitriny ny ten'Andriamanitra ry amin'ny bokin'ny Jaona voalohany fa hitantsika amin'izay zany le fahotana dia io ny fandikana an'ireny teny ireny dia mampanota anao. Jaona voalohany toko 7 andininy faefatra. Jaona voalohany toko 7 andininy faefatra. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Zay etra ny teny dia miteny mihitsy hoe zay rehetra mpanota no mandika lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Zany hoe ny olona mpanota zany no tia mandika lalàna zany, ary rehefa mandika lalàna ianao zany dia mpanota. Ary reto mpanota reto ilay ho any amin'ny elo, ary ny mpanota tsy mahazo miditra ny amin'ny lantilanta zany. Zany hoe ny hafa firenena rera izay nitandrina didy folo zany dia mpanota daholo satria nandika lalàna dia mitsipy any amin'ny farimy rehetra avy sy solo farinareo satria mpanota. Aza mety fitana io ny tenin'Andriamanitra fa ny olona tsy marina zay atao hoe mpanota dia tsy mahazo miditra any amin'ny lantilanta ka aza mety ho fitahana. Korintana voalohany dia misy fananarana kely mandeha zany tena marina, mahafinaritra be ilay teny androany. Misy fananarana kely manokatra tsara ny sainao. Korintana voalohany toko 9 andininy fahasivy. Mahatsiro anie zao teny zao ay sady misy teny mahatonga saina, misy teny fananarana, misy teny hoe aza manao foana so matsipy any amin'ny elo any ianao, fa ny endra mahita tandrozaka mery ny adala kosa mandroso kavo. Ka aza mipetraka ao amin'ny plasy ny adala mihitsy ny ianao fa mivato aingana atao anaraka ny Elia. Ho an'ilay fanahy any amin'ny lantilanitra mot d'ordre raha ny avoaka ny Elia, haiko ny dikan'izay ho an'ny fanahy rehetrarehetra ho any aminay ho amin'izay nareo. Rehefa miantso aty moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina, ny olona tsy marina toa hoe mpanota, ilay mpandika lalàna, ilay ota ny fandikan-dalàna rehetra zany, ota zay idoletsika ilay tsy famarina rehefa oriana kely eo. Izao tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra, aza mety ho fitahana mihitsy nareo. Ka ny olona mpandika lalàna zany dia olona tsy marina fa mpanota
dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra, tsy ho any amin'Andriamanitra zany ianao fa aza rediredeny fiangonana izay misy ianao na ataon'ilay mpitondra fivavahana mirediredy fahatanao ianao, fa olona ao atsipy any amira anao no tena izy, satria fandika an-dalàna no ataonao. Zay ray aloha zay fa mbola ho fantatsika ilay hoe inona ilay tena ota rehefa kely elo indray, fa mbola hatreo aloha. Hitiny antsika amin'ny laharana faharoa amin'ilay fampianarana, ezantsika vita ao anatin'ny atsasakadiny izy dia vita aloha ny fampianarana voalohany. Ity didy folo ty indray sy lalàna Mosesy na Moizy dia tsy azo tandremana any amin'ny toerana ankoatran'ny zanak'Israely, any Israela azafady indrindra. Ao Israela rery ihany no azo tandremana, zay indray ny faharoa zay. Ka raha ohatrany io zany ka nitandremanao taty Madagasikara na taty Fransa na taty Amerika na taty Aostralia na taty Japon na tany Chine na taty amin'ny faritry ny Arabo, dia efa mpadika lalàna koena, satria ao Israela rery ihany io zay ny lalàna no azo tandremana. Raha vaketsika indray ny teny Deutéronomia, ianao igny zao zava-dozana azo anao zao dia tsy mbola tonga saina ihany ve ianao? Aloha manoro-hevitra tonga saina amin'izay. Deutéronomia toko fahenina andiny voalohany. Deutéronomia toko fahenina andiny voalohany. Ary izao ny lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay nasainy avy Andriamanitrareo ampianarina anareo mba arahinareo any amin'ny tany izay alehnareo holovany. Ity didy sy fitsipika ity zany raha olona dia lazainy soatra masina mihitsy ny fa ary dada iavà mihitsy manao siny fa ao amin'ny tany izay holovan'ny zanak'Israely rery ihany, ao amin'ny tany izay holovainy zanak'Israely rery ihany, ao io no azo tandremana. Lalàna tsy azo loha ivalozana mihitsy zany. Izany hoe izay nandika an'izany teny izany koa dia mbola mpanota indray, dia io no mahatonga ny teny hoe tsy maintsy mpanota nareo satria zay ilay Andriamanitra tsy izy ny tomponareo. Zay ny vokatra ny nataon'i Jesosy. Jesosy Jesus Jesus nampianatra an'izany lainga zany ary tena teny avy any amin'ny devoly mihitsy ilay miteny hoe tandremo ny didy folo. Devoly nampianatra an'izany, hevitra avy any amin'ny devoly zany ka mba tonga saina amin'izay. Zay no mahatonga namitenareo amin'izay hoe andao anaraka ny Elia. Aza mety vonoa ny devoly tsony fa ampy zay. Hoe zay famonona nataon'izay ampy zay. Hoe zay olona efa natsipiny le tsisy saindreo any amin'ny elo zay dia ny devoly Satana zany sy ny firongany. Aza manaiky tsony ianao, andao anaraka ny Elia. Ho any amin'ny Ahosoatsika, hoentiko any nareo, ho any amin'ny lanitra lanitra, ho any amin'ny dada malala Yahova. Tsy irianao ve zany? Maniry zany fa zany ny tena fiainana zany. Mazava be ny soratra miara-mijery sy miara-mamaky, miara-mahita, miara-mandre. Ahoana moa anao mbola ho fitana indray dia mbola anaiky ho fitana ve ianao? Natao ina zany ty diplôma be na professoranao ty, doctorananao ty, ingénieur sy ny tena mpanao recherche ambony be anao. Ahoana tsy ahitana ny soratra mazava be ambany masonao io? Asakasaka anao zay tsy mbola tonga saina fa anao ny ianao fa za fotsiny miantso hoe ho azy zay ho any amin'ny lanitra lanitra, ny fanahy rehetrarehetra ho any amin'ny lanitra lanitra manaraha ny Elia, manatona ny Elia. Sangana daholo ndao andeha. Ray izay Deutéronomia indray 12 zao nefa ketsika indray teny manaraka indray ty fanaporofona fa tena tsy azo tandremana ankoatra ny ao Israela ty didy folo sy lalàna Mose ty, ka reo zay nampiantanareo an'izany hoe mitandrina didy folo mampandoam-pafolokana sy ny maro samihafa zany olona ny rahana devoly reo. Mahitsy be ny tenin'ny Eliako. Za koa raha mbola misintona azy koa hoe fanahy tokony hovonjeninareo ka manavotaingana ny fanahinareo fa aza mety ho ampiasaina devoly tsony, efa fitaovana ampiasainy devoly ianao hatramin'izay miala atao amin'izay. Aza mijery kapoaka fa vonjeo ilay fanahy mba tonga saina, aza tia tena ny teny izy. Deutéronomia 12 izao ny didy sy ny fitsipika izay ho tandremanareo. Haraina any amin'ny tany izay omeny avà Andriamanitra ny razanao anao holovana amin'ny andro rehetra iainanareo ambony tany. Tena ay. Ity izy ny didy sy fitsipika izay ho tandremanareo arahana any amin'ny tany izay omeny avà Andriamanitra ny razanao anao holovana amin'ny andro rehetra iainanareo ambony tany. Zany hoe amin'ny fotoana izay avy ianao zanak'Isy eto ambony tany dia aza mitandrina io didy folo io fa ao Israela rery ihany iny azonareo tandremana. Tsy azonareo entina
any France, tsy azo entina any Angleterre, tsy azo entina any Amerika, tsy azo entina any Chine, tsy azo entina any Japon, tsy azo entina any Australie, amin'ny faritry ny arabo tsy azo entina zany didy folo zany. Interdit ao Israela rery any io no azo tandremana. Mahitsy be ny teny io sady vandravandra be ny soratra, ama tsy mila solomaso kosa ny tena maro fa te fangeza koa izy io. Zay. Efa jerevy nataonao, nandika ny zanalalana zany anao firy taona. Lasa vadika mpanota ianao, ary io nena tonga anao mpanota. Ianareo zay efa nitandrina didy folo rehetrarehetra nefa nitenareo olombelona rehetrarehetra, tsisy afaka mihitsy nareo na ny raiza. Dia tonga na miteny hoe manatona amin'izay ny Elias satria ilay mpitondra fivavahana zay miaraka aminao zay milaza fa mpitondra fivavahana nivoaka avy any tsy haiko zay neviny tany, miara-panota daholo rehetra rehetra reo. Dia aza manaiky miaraka amin'ny mpanota ntsony fa aok'izay. Aok'izay. Ny fiangonana fiangonana ny mpanota, mpitondra fivavahana mpanota, inona ny mbola hipetrahanao? Jereo tsara ny zava-misy amin'izao fitsika miteny zao fa zava-dosa ny mitanga amin'ity planeta Terre an'ireo teny. Aza mandrimandry manana aretina raha olombelona fa efa loza be mahatsiravina ny ety mandeha ny fahatanterahany tenin'ny Elia. Zay koa ny tsy faly hoe misy zahatra ny boky etiko samy vo daholo fa le teny mandeha ny mahafinahitra efa ody zahay. Dia tsy fantaleo roviana io fa efa mandeha ny famantarana fa ody izahay. Ho avy ny famonjena ny olona ho any amin'ny Yehosoa, fa tonga kosa ny fanapotehana eto amin'izao tontolo izao. Falifaly no any amin'ny lantilantraka tanteraka ny teny a, hitantsika eny ny toyny mandeha ho azy foana ny zava-drehetra araka ny nanambarana anazy araka ny nanambarana anazy, dia tsy maintsy mandeha araka izany io. Zany teny rehetra nomeko antsika izany dia nambarana ny dada Iava amin'ny teny hoe aza nampiana dia aza ny esorana. Izany hoe tsy azonao ovaina mihitsy nyzany teny zany na kely aza, tsy azonao transformena. Fa ny teny dia tena milaza mihitsy ny hoe aza nampiana dia aza ny esorana zany teny zany. Noho izany tsy azonao ampiana hoe azo entina ny Madagasikara, azo entina ny France, azo entina ny Angleterre. Ary tany remy tsara mihitsy manasoketa n'ilay zanak'Andriamanitra na manasoketa ny apôstôly araka ny tenin'ny apôstôly. Dada Iava mihitsy ny temiteny ty ary manao siny dia tsy azonareo kitihana. Na iza mikitikitika an'izao teny izao dia voly zay no izy. Fa tsy misy mihitsy ny zanak'Andriamanitra zany mikitika an'io. Fa raha Jesosy Jesoa kosa aloha dia mikitika an'io mihitsy izy. Dia Jésus Jizasy ne kitihany tsaratsara. Na sain'ny tandremany hafa firenena io dia io anao nitandrina io. Vo tsaratsara ianao zay. Mbo tsy tonga saina ihany. Maty amin'izao dia direct any amin'ny elo. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy hidirana mpanota vo nivakitsika teo. Ianao ty voapirofo fa mpanota tsy mahazo mitrahana, ary aza manendrikendrika ny apôstôly hoe nisy apôstôly nampitandrina an'izany, fa lehibe ny io Andriamanitra io nga ny apôstôly amina. Fa raha misy apôstôly izay nampitandrina didy folo ny hafa firenena, efa ny amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny zao. Anao hieritreritra tsara fa somanao foana fa tsy mety a. Fantaro ny lalana lesy ny tokony atao a. Zay mihitsy n'le zay. Deutéronomia toko fa 4:5 didina voaka ny dada Iava kasika ny amin'izao teny izao. Deutéronomia 4:2 dia sady miara-mijery amin'ny écran moa tsika ho an'izay jery télé sy amin'ny internet. Aza ampianareo ny teny izay nandidiko anareo, ary aza ny esoranareo fa tandremo ny didiny avahan'Andriamanitrareo izay andidiko anareo. Nanavatra mihitsy ny dada Iava hoe azo ovavainareo zay teniko zay aza nampianareo zay dia aza ny esoranareo zay fa zay manampy an'izay na manaisotra an'izay teny zay dia mandika ny didiko izy ny tenin'ny Iava malalako. Hoy ilay Andriamanitra Abrahama, ny Andriamanitra Abrahama mihitsy nanao zay tsy nisy hoe tsy azonareo hanampiana io, tsy azonareo hanaisorana. Ka ahoana nareo nefa mitandrina azy aty Madagasikara, ahoana nareo mitandrina ny didy folo aty France, ahoana nareo mitandrina didy folo aty Amerika aty, iza nampanao nareo azy zany, avy any amin'izy. Dia mazava be ho avy any amin'ny Jesosy Jesoa sy Jésus Jizasy izy nampanao an'io. Ny Andriamanitra anao zany mpampandika lalàna anao.
mamietrereta mpanohitra an'Andriamanitra io topoinao io, zany no fanaporofona fa tsy izy natsonareo hatramin'izay io, ohatry tonga saina ihany mbola maly ihany ianao endry mahita ny lozaka mery ny adala kosa mandrosika voa maniry ka maniry eliamba hibebaka anao anatona ny famonjena tena marina ndreo iaraka mihosoa am'izay manarahany dadamarayaama fotoana ny famonjena zao naporofoko aminareo ny teny fa ny Andriamanitra anao Andriamanitra mpampanota anao nampandika lalananao porofon'zany anao mandoam-pafolo karena io tandrana didifolo ianao nydikany io didifolo tandremana ny sabata sy mifatokos io fahadalana meo papana io ataonao io zao nato hoe adalana meo papana mihitsy io ataonao io iverena am'izay fitiavana ny dikan'izao fampianarana zao fa tsy ho fanimpazanao any amin'ny ela aloha ny voalohany fa mbola fitiavana mamerina ny sainao aingana faraparany hoe miverena aingana anao fa lozany eny mahazo anao raha mbola mipetraka anao efa azonao ny pirofo io tsy afaka mamalytsony ianao ny farana ny teny koa zay nydingana voalohany hoe tena tsy azonao hidirana tsony ho didi fosilana mosy fa voatao ary ho aninao rehefa nahenao an'izany dia tsy mangalatahaka fa manatona ny Elianao atao batesa am'izay fa tsy le olo efa mpanotareo indray mbola dia anangana fiangonana indray dia mody ametraka fiangonana dia mody hitsanga no pastera sy ny karazana eo dia ho avindray dia mbola anangona olona indray dia hoe izay koa tsy mitandrina didifolo zany ny fanao ny devoly zany mandika lana tsy akijanona mandika lalàna tsy akijanona nefa ny saotra masina teny hoe tsy misy fisarahanao aminareo ho azy resy lahatra nyza fampianarana zany manatona ny Elia satria zany ny fampianarana netin'ny Elia nanomboka tany amin'ny taona hoe tsy mahay manota intsony zay miaraka amin'izany Yehosoa zany ka zay hoe tsy mahay manota tsy mitandrina didifolo intsony izy nydika zay tany amin'ny taona 1984 zany ny fampianarany Elia zany mahatonga de olona tsy mahay manota intsony satria zay mihitsy ny fampianarany Elia voalohany raha vanomboka ny aingany tondra n'izany teny zany ny atao hoe ambassadeur-ny Yehosoa zay nosorapotaka moa tamin'izany hoe pastera samboka tamin'izany dia zao tsy isy olona mahay manota mihitsy rehefa tafaraka taminy tsy nety mitandrina didifolo ny dikan'izay tsy mety mitandrina didifolo zany ny fampianarana marina zany ka rehefa ianao zao fampianarana zao aza mangalatahaka fa manatona ny Elia andao iaraka amin'ny Elia ho any amin'ny lanitranitra zay tevonjena fa rehefa tetsipany amin'ny elo dia toy izy milalaka alenao satria izay ny fahamarinana izay Korintana voalohany marana antsika anazy hoe tsy mety ny mangalatahaka satria misy lalàna napetraka izany dada Maria zany Korintana voalohany toko voalohany indininy fahafolo Korintana voalohany toko voalohany indininy fahafolo ary mananatra anareo ary rahalahy amin'ny anarany Yehosoa tompontsika ilay voositra mba iray teny ianareo rehetrarehetra ka tsy isy fisarana eo aminareo ny olona resy lahatra n'izao fampianarana zao tany dia tsy mahazo misaraka efa tany amin'ny taona 1984 notoriana n'izany teny zany ka tsy hanao voateoriana ty no mahiteny hoe zay efa mafantatra an'izany tena hoe aza manao resaka talatalosan'izao fa tsy mety izy dia tsy misy fisarahana eo aminareo fa mba ho tafakambana tsara ianareo mboka tafakambana tsara ianareo iraisaina sevitra zay ngamban'izay no ny fanazavana ny teny dia mirary izy soa antsika rehetra samy mitenao soany amin'izay fampianarana voalohany zay dia mba tonga saina hoe tsy misy mahazo misaraka ny eo amin'ny Yehosoa mazavabe mihitsy rehefa resy lahatra ianao fa tena tsy azo atao ntsony mitandrina didifolo dia tsy mahazo misaraka amin'ny Elia ntsony ianao dikan'izay fa tsy hoe mody mino afetseny-demonda hoe tsika tsy mitandrina didifolo fa ny andro fafito tandremana nefa ny fantana fa ny andro fafitony zareo sabata ihany io ary tsy mety mihenakisoa fa satria hoe io zanak'Andriamanitra io tsy nihenakisoa izy amin'ny majiosy anazy mampimehibe mihitsy matahotra kisoa ve le Andriamanitra ny dikan'izay zatra namboariny ko atahorany mihinana mihitsy nytika raha zany Yehosoa zany mihinana tsara mihitsy zany mpamorona ko atahotra ny zavatra ny foroniny mampimehibe raha izany sara zany fa zany hoe hitantsika fa raha io didifolo io tena marina ary tena tsisy tokony hipetrahana ao anatin'io rafitra intsony fa tena rava io zay ny lesona faharoa idirantsika zany zao hoe tena rava ave ny didifolo zay ny lesona faharoa indray zany zao fa lesona fahasivy moa zany zay zao tsika rivavaka aloha marana ny teny
ho an'ny Dada Maria va ny voninahitra mandrakizay. Saora Dada Maria Iavao, ny teninao dia tena fiainana ary famonjina ho an'ny olona. Mamerina ny olona tena hitodika ho any aminao, mba tsy ho very, mba tsy ho potika na ho simba, fa ho tafatodika ho any aminao ny olona, ho any amin'ilay fiainana mandrakizay izay fa nomaninao an'izay olona anaraka an'izao famarinana izao, izay nomenao sy nampitondrainao any Ahosoa, ilay zanakao malalanao ilay tsy fonao indrindra, kanefa ny foinao indray rehefa nisisika monjy an'ilay fanahy, mo tafaferina any aminao. Dado, Dada malalaka Iavao, vonjeo ny olona, vonjeo ilay fanahy izay tokony vonjena aingana ho averina sy ho ampidirina ho any aminao. Vonjeo ny fanahy Dada malalaka Iavao, avoty ny olona hitodika ho any aminao. Voninahitra anao mandrakizay. Toka fa tena mihaino ahy ianao Dada Maria Iavao, mihaino ahy ianao Ahosoa, amin'ny famerenana ny olona ho tonga soa amin'izao fanjakana masina izao, amin'ny fiarahany amin'ny Elia, ho any amin'ny lantilanitra ho any aminao izay rehetrarehetra. Amin'ny anaranao Ahosoa anaovana ny vavaka rehetrarehetra izany, saotra indrindra azoko malala. Haleluia, amen. Izay indray ny fampianarana izay niarantsika teo, fampianarana lalana fahasivy iny, dia mirahasotsika samy tenao soa indray. Ao amin'ny fitohizan'ny fampianarana indray manaraka,